Anapaka-ompotsika ny fiadanan'i Kristy. Ity alahady fafolo manahaka ny trinité, ity dia antsoina hoe aladin'ny Matio na aladin'ny pomitiny fananganana ny tsangam-bato ho an'ny Matio. Ny anjara mofonaina ao antsika ry havana dia ny filazantsara ahako Matio toko faha 1 raisina ery amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. 7:30 ka hatramin'ny 7:30. 7:30 ka hatramin'ny 7:30 azafady. 7:30. Milony izarana izany mofonaina izany dia mbola hivavaka isika. Sotranao zay raha eo no ity andro ity zay akalazananao no fisin'ireo martyra maro zay nahery fo tokoa nanolotenao anao ka maty martyra teto amin'ny tany sy firenenay. Dia mampianara koa anay ho feno fanolora-tena ninarandeny teninao indray dia voaziny amin'ny fanolora-tenanay eo anatrehanao ray zanaka fanahy-masonao. Amen. Vakina mianaran'i Jesoa zany filazantsara ahako Matio toko faha 1:7:30 ka hatramin'ny 7:20 izany. Amin'ny anaran'i Jesoa miteny manao hoe menoa fanoarana hafa koa nisy lehilahy tompotrano nanao tamin'ny boloboka dia namefy azy manodidina dia niaty fahamiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany zany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy ary efa mbiakaiky ny tao-pahavokarana dia nanihaka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapony, ny anankiray no vonony, ny anankiray no torahany vato. Dia nanihaka mpanompo hafa koa indray izy, maro nono teo fa nataony toy izany koa reny. Noho ny farany dia nanihaka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia lasantsika ny lovany. Ary sambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany boloboka tena mono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tany boloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Izy tamin'ny ataony loza tokoa ny andikanany izany olon-doza izany ary ny tany boloboka dia ofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Ho Jesoa taminy tsy mbola nivakinareo va ny teny avy eo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavy ny mpanao trano dia izy nefa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah zao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra komena izay firenena mahavokatra ny voany ary izay potraka amin'ity vato ity dia torotoro fa nazovina ny anjarany dia mongomongo ary rehefa renilo amin'ny sorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesoa dia fantany fa ny tena no nolazainy tamin'izany dia nitady sambotra azy izy saingy natao ohatra mivoaka satria nataony voaka ho mpaminany Jesoa. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana iteninao fahamarinana. Amen. Tazana eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ry havana ny nanaovan'ireo jiosy ny hirak'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro eny hatramin'ny nandefasan'Andriamanitra ny zanany latokana ho adiny Jesoa tontolo izao ity. Satria zay rehetra niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra sy nanambara ny tenin'Andriamanitra dia ireo mpaminany izany dia mitondra fahaisana avokoa. Lazaina fa misy mpirambato misy movonona, misy mokapona ary na maro toy inona aza no mpanompon'Andriamanitra nalefa taty amin'ity zao ity tena ataony toy izany hatrany teo amin'ny jiosy. Ary tamin'izao farany izao dia fantatsika fa ny zanany latokana mihitsy ny rany teto amin'ity zao tontolo izao ity. Inona indray nefa no nataony? Hitantsika eo amin'ny 9:30 zany andeha ho vonoantsika izy teo ho lasantsika ny lovany. Tsy fantany nefany fa le Jesoa izay novonona sy ny fatsiana teo amin'ny hafijaliana ino nefa nataon'Andriamanitra ho famonjenanao ary fanavotana ity zao tontolo izao ity araka nazainy apôstôly Jaoly izy no avitra no fotantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'ity zao tontolo izao ity. Indro le vato nilavy ny mpanao trano nefa indro tonga fehizoro indrindra.
magaga eo masontsika. Koa amin'ity androany ity, mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra. Tandrenintsika tsy hanaiky an' Jesoa satria zay mandà an' Jesoa dia mandà lay famonjena ho ahy sy anao. Vokany dia izao no lazain'i Jesoa, lazaiko aminareo, isorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra dia omena izay firenena mahavokatra ny voly. Koa amin'ity androany ity, rehefa tena nanaiky an' Jesoa marina tokoa ianao, dia tsy avelan'izany tsy havokatra ho amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ianao, sy hahatonga anao vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Fa zay tsy manaiky an' Jesoa kosa, dia izay ny voalaza hoe potraka amin'izany vato izany izy dia hotogotogo ka nazovy ny enjerany dia homongomongo. Togotogo sy homongomongo. Koa amin'ity androany ity, mety zasy ianao hanaiky an'io Jesoa io fa io le avitra no fotantsika ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ity zao tontolo ty koa. Amen. Vavaka sika, sotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra, makasitraka anao indrindra zay satria nahariarinao anay niditry ny fony firenena Israely amin'ny firenena mafiatoka azy satria tsy niraisin'ireo hirak'Andriamanitra zay namerina n'izy ireo teo natreny fa inona no nataony? Taony no vonony taony no kopampony taony torahany vato. Eny manakaiky androany dia mbola ataon'olona tsinitsinina koa ny mpanompon'Andriamanitra zay manambara ny tenin'Andriamanitra ary ampahoriana ampijaliana kanefa tsy fantany fa reny rehetrareny dia entina mirenana azy eo anatren'Andriamanitra. Farany moa ny firenena Israely dia Jesoa mihitsy lay novonoina sy ny fatsiana teo amin'ny hazo fijaliana. Nefiny Jesoa iny nefa natao famonjena sy fanavotana ho an'ity zao ty. Araka ny tenin'ny apôstôly Jaona hoe izy no avitra no fotantsika ary tsy ho antsika ihany fa ny zao. Ka mahatonga anay tsy ho latsaka amin'izany fahakalana amin'ny mpanomponao izany dia ampianary izay tompo. Mitimy ny teninao sy mankatao ny mpanomponao raha tonga anay tsy mongomonga na voatogotoga na sendra tsy akasitrahanao fa kosa manaiky anao ho tompo sy mpamonjy ary akatao ny teninao sy anaiky reny iraka ao reny. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe anay zay nandana masina ny naranao ho tonga any amin'ny fanjakanao atao any sitraponao ny ety an-tany tahaka ny an-danitra mininy anasazo anay ary mamelana ny elokay tahaka na melana izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana ay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina izao. Raiso amin'ny finoana sy fanantenana zany todrano zany. Ary Andriamanitra ny fiadanana hamasina anareo samy tanteraka, goka rovany avokoa ny fanahinareo sy ny tenanareo mitanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy amintsika, matoky izay ny antso anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.